Faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy manonona trano ny fiadanany mba hanjaka amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny vatsim-panahy ka andao ary tsika hivavaka hangataka amin'ny tompo mba izy mihitsy no anokatra ny masom-panahintsika ahafahantsika mandray ny hafatra ary ny tompo ihany koa anie no apita ny hafatra eto fa izao dia fitaovana ihany ka andao ary tsika hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka. Mankalaza anao zahay ry iray masina tsara indrindro, mideranao ary manome voninahitra anao satria dia fitiavanao anay tokoa no mbola hanomezanao ny teninao anay izay fanilo ny tongotra sy fahazavana ny lalanay. Misaotra noho ny fitiavanao anay fa tsy navelanao hipetraka anatin'ny tsy fahalalana izahay fa ianao dia fanteny manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana ka dia manantena indray izahay fa hanome lesona lehibe ho anay ianao androany Andriamanitra ka mitenena ianao araka ny fombanao, tendreo ny lelako apita ny hafatra ho an'ny ambony tsirairay avy ary ianao ihany koa nina andeha milemony fonay mba ho tanolona ka anireny izany teny izany ampangino ny momba ny tenako rehetra fanahy masinao fa aoka ny feonao no renesiny eto androany amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy Tompo. Haleloia, amen. Ny teny izay akatsika fampianarana eto androany dia ny ato amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ny fantaniana izay apetraka antsika moa zany dia hoe raha vita batisa aho ampy ve izany ka ny ato amin'ny Korintiana toko voalohany dia ny 10 no akatsika lesona amaly izay fantaniana izay. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ery amin'ny 10 fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny raona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho an'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra ka naringana tany anefitra. Amen. Eloantsika ny zanak'Israely rehefa niala avy tamin'ny tany Ezipta izy ireo dia namakivaky ny tany anefitra ka natao batisa tamin'ny ranomasina hoy ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny olona natao batisa dia ny olona efa niala tao anatin'ny fahotana, ny olona efa tsy mitoetra ao anatin'ny fahotana intsony fa raha tsy izany dia tany mbola fony izy tany Ezipta nanaovany n'Andriamanitra batisan'izy ireo fa nesoriny ny Andriamanitra tany Ezipta aloha izy rehefa avy nanehoany ny fahalebiazany ka nanaiky izy ireo dia niroso amin'izay batisa naturel izay satria dia rehefa teo amoron'ny ranomasina izy ireo nanindritra ny tanany Mosesy ka nisava ny rano dia niseho ny lalana maina voalaza amin'ny Baiboly ny bokin'ny Exodosy ihany fa lalana maina no nitsahany ireo zanak'Israely raha ny apita ny ranomasina mena izy ireo. Izany hoe efa tao ilay lalana fa nisavana fotsiny ny rano dia nahitana azy. Raha ny tena marina raha hoe tany ambanin'ny rano zany tokony ranopotaka zany tokony fotaka zany no hita ao tokony fotaka magodragodra kanefa voalaza amin'ny Baiboly fa tany maina no nitsahany ireo zanak'Israely raha ny apita ny ranomasina mena izy ireo. Io tany maina io dia milaza ny Jesosy Kristy satria dia voasoratra hoe izaho no lalana. Jesosy ilay lalana teo anatsihan'i Jesosy zany no nanaovana batisa anireto zanak'Israely reto rehefa niala tany Ezipta izy ireo. Ny olona tao batisa dia olona efa vonika hiala amin'ny fahotana fa tsy ny olona mitoetra ao anatin'ny fahotana fa voasoratra hoe izay mino sy atao batisa no vonjeny ary izay tsy mino dia efa voahelika raha teo. Izany hoe ny olona anankiray raha tsy mino izy kanefa na dia natao batisa ary tsy mahavonjy azy izany fa raha tsy mino izy dia efa voahelika raha teo ka tsy ny batisa ny mahavonjy fa ny batisa dia processus tsy maintsy arahana fotsiny hanehoana izany mino ianao dia niditra amin'izay batisa izay
ka voalaza ny tenin'Andriamanitra eto ireo razambentsika ireo dia efa niditra tamin'izay batisa izay ary efa nihinana ny sakafom-panahy satria dia voalaza eo ambany eo ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy ny fanahy izay nanaraka azy kanefa dia mbola naringana ihany izy ireo. Mbola naringana ihany izy ireo na dia efa vita batisa aza ka tsy pasiporo ho ampy hiampitana ho any an-danitra ny hoe vita batisa aho dia ampy izay tsy afaka tonga dia hifototra fotsiny tsika ka za efa nandray an Jesosy Kristy sy mpamonjy ka zaho angefa vita batisa ka zaho angefa miteny amin'ny teny tsy fantatry fa ireto razantsika reto dia efa niaina tamin'izany ihany koa kanefa hoy ny tenin'Andriamanitra dia mbola naringana ihany izy ireo satria tsy sitrak'Andriamanitra ny zavatra nataony. Tsy ampy ho iaho, tsy ampy ho pasiporo hiakarana ny lanitra izany, tsy fombafomba fotsiny ny hiakaranao ny lanitra fa fiarahana amin'Andriamanitra isan'andro fa izay mino sy atao batisa no vonjeny fa izay tsy mino kosa efa voaheloka raha teo ka ny olona anankiray izay mbola miaina ao anatin'ny fahotana zany dia mbola tsy nino izy, mbola tsy nino ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana taminy fa raha nino izy dia nanapa-kevitra hiala amin'izany fahotana izany. Toy ireto zanak'Israely ireto efa nihinana ny zava-panahy voalaza any amin'ny bokin'ny Hebreo toko fahaefatra Hebreo toko fahaenina mantsy Hebreo toko fahaenina dia miteny ny tenin'Andriamanitra fa ny olona izay efa nazavaina efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra efa nandray ny fanahy masina efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana izay ho avy kanefa miverin-dalana dia tsy ahazo indray hozy izy ny fibebahana fa miverina manombo an Jesosy Kristy Tompo amin'ny hazo fizaliana indray izy ka manao azo famenarana. Izany ny olona efa mahalala, ny olona efa nampahafantarina, ny olona efa mihinana zava-panahy tahaka ireto zanak'Israely ireto nefa minia miverin-dalana manisy manao tsinitsinina ny tenin'Andriamanitra dia voalaza amin'ny Baiboly fa mamerina indray an Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Ho aisoanao ny teny. Inona moa no nataony ireto zanak'Israely reto natonga n'izy ireo izay hoe naringan'Andriamanitra tany an-tany anefitra fa naringana tany an-tany anefitra izy ireo ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho atsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny nilany ireny. Anatra ho atsika no nisehoany ny zavatra tany anefitra tamin'ireo zanak'Israely izay olom-boavidin'Andriamanitra ka nanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany. Anatra ho atsika no nisehoany izany zavatra izany. Anatra ho atsika no nisehoany izany zavatra izany fa voasoratra hoe Andriamanitra dia tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay. Fa raha tsy nandefitra tamin'izany Andriamanitra dia mazava ho azy fa tsy handefitra amintsika ihany koa moa itsika fa nampahalalana ny voka-dratsy ny raha teo. Fa voasoratra hoe ringana ny olona noho ny tsy fahalalana ka izay indrindra no nampahalalàn'Andriamanitra antsika ny fahamarinana mba ahafahantsika manaraka izany, ahafahantsika mandeha amin'ny toridalana isan'andro. Haleloia. Rehefa nafahana tamin'ny fanandevozana izay nanandevo azy izy ireo, tonga Mosesy hirak'Andriamanitra nanambara ny tory fa ny Andriamanitra mirazanareo izay mitondra ny anarana hoe izao no izy no hanafaka anareo nampiseho fahagagana Andriamanitra ary dia nanaiky izy ireo ka niala tany Ezipta. Tonga teo amin'ny tany anefitra izy dia namakivaky ny ranomasina mena ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tamin'izay no nanaovana batisa azy satria teo ambanin'ny raona izy ireo no nanaovana izany ary ny lalana izay nitsahany dia manambara ho iaho an Jesosy Kristy Tompo satria lalana maina no nitsahany izy ireo. Rehefa vita izany rehetra izany nandeha an'izany fahagagana izany izy niaina tamin'izany zava-panahy izany, nisotro ilay rano izay nivoaka tamin'ny vatolampy, ilay rano izay nivoaka avy amin'ny vatolampy dia milaza ny fanahy masina
izay mikorina amintsika tsirairay avy satria Jesosy Kristy tompo ilay vatolampy. Izany anefa izy ireo ny 9 dia voinany nataony ary izany zavatra izany dia tonga anadrahoantsika mba tsy ho mpila zavatra-dratsy toy ireny isika. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy nisotro dia nitsangana ilalao. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianao ry kristianina vita batisa, ry kristianina izay efa nanaiky an Jesosy Kristy tompo ka efa miaina amin'ny zava-panahy. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianao. Ny tenin'Andriamanitra no manambara an'izany eto. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianao. Ty teny ty dia tsy ho an'ny jentilisa izay mbola tsy mahalala, fa ho ay sy ho efa anao izay efa nandray fa izay efa nanaiky an Jesosy efa niroso amin'izay processus amin'ny batisa zay. Aoka tsy ho mpanompo sampy. Fa dia misy tokoa anie zany ny kristianina izay efa vita batisa raha misedra olana dia andana aloha mba manantokantona ny dadabe atsy fa tsy maninona zany fa azo atao hitan'ny pastera fotsiny. Ireny ihany nefa nikarakaratsika hatramin'izay. Tsy mety mba afaka ihany fa tsy mety sitrana koa. Andriamanitra koa nge tsy mikarakara tsy manampy ny tenany. Zay le feon'ny devolo izay. Dia misitrika zato isan-jaton'ny pastera mba tsy ho hita ny mpino amin'ny fiangonana kanefa Andriamanitra izay ao an-tampony loha dia mahita. Ka hoy ny teny aoka tsy ho mpanompo sampy ianao. Ny sampy dia izay zavatra asolonao ny toeran'Andriamanitra ao am-ponao. Fa rehefa nanaiky an Jesosy isika dia izy aloha no voalohany indrindra. Fa raha tsy Jesosy ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia tsy ho tompo mihitsy izy. Nanaiky an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Voalohany indrindra aloha tomponao izy. Ka raha tsy izy ny tompo amin'ny zavatra rehetra dia tsy ho tompo mihitsy izy. Aoka tsy sarasaraka ny fotsika. Aoka tsy mbola misy zavatra hafa ho sampisampy kely sapona ny fonao. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianao. Aoka tsy hirahira fotsiny ka zangy efa vita batisa eny. Vita batisa ihany koa ireo razambetsika izay naringana satria mbola niaina tamin'izany fanompo-tsampy izany. Mbola niaina tamin'izany fanompo-tsampy izany izy ireo. Ka dia naringana Andriamanitra. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny fa 3:40 no ringana indray andro. Aoka tsy hijangajanga isika. Nomery 5:20 dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa ireo zanak'Israely ireo dia nijangajanga tamin'ny balapiora. Nijangajanga zavatra efa nanjaran'Andriamanitra n'izy ireo hoe anareo aza manompo andriamanitra hafa fa izaho Jehovah Andriamanitra ireo dia Andriamanitra saro-piaro. Kanefa dia mbola nijangajanga ihany izy ireo. Nijangajanga ara-panahy ary nijangajanga ara-nofo koa aza. Satria rehefa tezitra tamin'izy ireo Andriamanitra dia mbola nisy lehilahy Israeliana sany hitondra vehivavy miadanita ka andeha hoandry aminy. Ary rehefa nahita an'izay feniasa dia nanomboka lefona n'izy ireo dia izay vao nitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fijangajangana fa voasoratra hoe ny mpijangajanga sy mpakavadin'olona dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Tsy misy toleransa zany zay satria vita batisa aoka dia asireko ny lanitra. Na dia hiaina amin'ny fijangajangana aza dia tsy maninona zany. Kristianina vita batisa kanefa mbola miaina amin'ny tokantrano maso, mbola miaina amin'ny relation sexuelle eto sy eroa. Tsy sitrak'Andriamanitra izany. Tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ny atao hoe fijangajangana dia fiarahany lahy sy ny vavy izay hoe tsy mpivady ara-dalàna kanefa miditra amin'izany. Tsarovo ny anatra nataon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana amin'ny Jaona 4. Fa Jesosy dia niteny taminy eo, eny marina tokoa ny filazanao fa tsy manambady ianao. Fa io lehilahy izay miara-mipetraka aminao dia mbola tsy vadinao. Miara-mipetraka izy ireo kanefa Jesosy niteny hoe tsy mpivady ianareo satria mbola tsy niditra amin'izay processus mariazy amin'ny fanambadiana izay. Ka tsy ampy fotsiny zany ny lazany ka zahay mifankaty. Ny atao hoe manafanambady tsy akory mifankaty fa mifanaiky. Fa iray dia eo anaty an'Andriamanitra ka izay fehezina aty ambony tany dia fehezina any an-danitra any. Tsy natokana ho an'olona mpifamofo izany fa natokana ho an'olona mpivady ihany ny firaisana ara-nofo fa raha tsy izay dia fijangajangana izany. Jesosy Kristy tompo
raha tonga taty ambony tany izy dia nampianatra antsika ny fahamarinana fa miteny izy fa raha misy lehilahy iray mbola hoe misaintsaina any am-pony fotsiny ila vehivavy dia efa mitsangatsanga sahady. Masina ny tenantsika satria tepolin'Andriamanitra. Voalaza any amin'ny 1 Korintiana 5:7 tsy fantatrareo fa tepolin'Andriamanitra ny tenanareo. Tepolin'Andriamanitra isika ka aoka tsy olotovina amin'ny firaisana ranofo izay mandalo anatin'ny 5 minitra ka izay no haverina ho any amin'ny hafa. Fa ny kristianina vita batisa dia mitoetra amin'ny fahamasinana, mandany filany nofo, mandany faratsiana rehetra. Androany ny tenin'Andriamanitra dia mananatra iso anao. Aoka andinika ny teninao ianao, manaraka ny tenin'Andriamanitra va ianao. Fa tsy pasiporo hidirana ny lanitra ho ihany hoe efa vita batisa aho. Fa moa ve miaina araka ny tenin'Andriamanitra tokoa ianao fa vita batisa. Inonao va io tenin'Andriamanitra izay vakinao io? Fa izay tsy mino dia efa voahelika raty eo. Amen. 9:7 Ary aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka ny naka ny sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Halleluja. Halleluja. Ny tenin'Andriamanitra dia niteny nisoratana izao, niantra tamin'izy ireny izany zavatra rehetra izany mba ho fananarana ho antsika. Aoka tsy haka-fanahin'Andriamanitra ka hiteny manao hoe Andriamanitra mikomprandra. Fa tsy ho an'olo kafa ny teny fa ho ay sy ianao izay mandreny iteny. Aoka samy andinika ny teny. Ary aoka tsy ho monimony ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ireo zanak'Israely ireo dia nahita fahagagana lehibe fony izy tany Ezipta, nahita ny loza folo niantra tamin'ny Ezipsianina. Fa izy kosa dia tsy mba nipitiana na dia zavatra kely aza. Navan'Andriamanitra mihitsy, nasehon'Andriamanitra fahagagana lehibe, niaina ny zava-panahy. Kanefa raha voasendra olana izy ireo noana ny kibony mangeta ety izy dia nimonmonina ny manome tsiny an'Andriamanitra. Nanome tsiny an'Andriamanitra, nimonmonina izy ka nahakivy naketraka an'Andriamanitra izany atray zara ny fetrany tsy finoana reto zanak'Israely reto. Ka ringana izy noho ny tsy finoana. Ringana izy noho ny tsy finoana. Nanaiky ihany izy tamin'ny voalohany kanefa raha voasendra olana izy dia miozongozona ny finoana. Aoka tsy monmonona ianareo. Ny fimonomonona dia midika fa tsy finoana. Ny fimonomonona dia midika fa tsy matoky an'Andriamanitra. Ka na inona fetrany zavatra iainanao dia minoa azy. Fa mahalala ny hevitra heverana anao izy. Mahalala ny hevitra heverana anao izy. Fa anjao lay hiaran'ny fanjinganan'Andriamanitra vokatra izay fimonomonona izany. Ary izany dia nanjoa azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niaran'ny faran'izao tontolo izao. Halleluja. Ho aisianao izay miaina amin'ny faran'izao tontolo izao ny teny. Tsika dia andro farany. Itsika dia manana na chance lehibe satria fa nisy fanoharana zany. Akatsika lesona. Tsy fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ity fa raha manao ity aho dia izao no fiatrekany fa voasoratra mihitsy izany. Any amin'ny boky nomery any dia manambara ny zavatra niantra teo amin'ireo zanak'Israely efa natsoan'Andriamanitra ihany izy ireo. Voalaza amin'ny Baiboly fa eninetsy mahery izay hoe lehilahy vatan-dehilahy eninetsy mahery miaraka amin'ny vehivavy sy ny zaza no niala avy tamin'ny tany Ezipta kanefa i Kaleba sy Josoarery ihany no afaka nandova ny promesin'Andriamanitra. Satria izy ireo no nakatohatra amin'ny farany. Izy ireo no tsy voazongozona ny finoany. Fa ny ankoatr'izay dia ringana tany an'hevitra avokoa. Ka izay mino sy atao batisa no vonjena. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Betsaka ny zavatra tsy maintsy arahana amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra koa tsy manao exceptionnel ianao ka tsy maninana dia miaina anatin'ny fahotana azy ianao fa tsy voakasika an'izany. Fa ny tenin'Andriamanitra dia ho aisy ho anao. Ny soratana izany ho fananarana ho aisy ho anao. Halleluja. Ka izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho lavo.
izay manao azy efa mijoro tsara. Ny orona mora lavo dia ny olona zay milaza matoko tena loatra, ny olona zay efa milaza fa malala amin'ny baiboly, fantatro tsara io baiboly io, fantatro azy iska zeda io, za fa miteny amin'ny teny tsy fantatra, za efa manao an'izao, izay indrindra ny olona mora lavo. Fa ny ato amin'ny tompo dia miaina isan'andro, fa tsy hoe zay ngefa nanao an'izao tsisy zavatra passé, fa ny anio no hitan'ny tompo. Ka raha androany ianao tafalatsaka anatin'izay fitsangatsangana zay sy fanompoan-tsapy izay, androany ny tonga ny tompo dia tsarovy fa tsy ho tsaroana akory zay efa vita tany. Zay milaza sy efa mijoro mitandrema, aoka izy hitandrina hoy ny tenin'Andriamanitra. Misy zavatra ho tandremana zany ao, aoka hitandrina tsirairay fandrao lavo. Aza manaiky ho lavo ny fitondratena ny hafa, ka raha ihany nge manao an'izany ihany, kanefa izy koa rehefa mivavaka, ka raha ihany nge manao izany, izy zany, fa ianao ve raha ihany ny anaranao. Ndray mandeha dia nisy olana nanontany anao hoe fa ngamo rehefa mivavaka dia tsy mahazo manao sipa. Saiza ho aiza amin'ny baiboly no misy an'izany, afaka mijangajanga ianao nefa mivavaka ihany. Za moa niteny anazy tsy zaho tsy namorona amin'ny baiboly, fa ny baiboly efa nisy teo alohako, fa ny tenin'Andriamanitra dia miteny manao an'izany, ny fijangajangana dia tsy hiditra amin'ny mpanjakany lanitra. Ka izay no tenin'Andriamanitra. Tsika rehetra niarana maky, tsy hafa akory ny baiboliko dia hafa ny baibolinao, fa mitovy daholo io. Ry zanak'Andriamanitra ho anao ny teny. Tian'Andriamanitra loatra ianao ka tianao fatarina fa hitany inge fijangajangana ataonao io atsaro izany. Mandosira ny fijangajangana tahaka nataon'i Josefa. Aza manaiky lotovina ny tenanao fa tepolin'Andriamanitra ianao. Fa raha tena tianao ny anambady, mangataha aminy, fa omeny izany. Fa voasoratra hoe tsy hisy vehivavy tsy anambady eo amin'ny firenenao. Fa raha Andriamanitra tsy nandefitra amin'ireo zanak'Israely reto, dia mazava ho azy fa tsy handefitra amintsika izay miaina amin'ny fiainan'izao faran'izao ihany koa izy. Haleluia. Haleluia. Fa hoy ny teny amin'ny 19 marana ko azy, tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho ny zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana hahafanareo koa mba hasakanareo izany. Fotoana zany izao iverenantsika amin'Andriamanitra, mingata amin'Andriamanitra ianao hoe sory amiko fa tady reberebe ny fakapanahy aho. Fa ny fakapanahy zay miantra amintsika dia zakantsika ihany, zay tokony ho zakantsika ihany. Indraindray dia malasa sainy. Tamin'ny ianao tamin'izao tontolo izao dia mety misy lehilahy tena tianao kanefa tsy mba interese taminao mihitsy. Rehefa atao amin'ny tompo ianao dia iny tokoa fa tonga ilay lehilahy mody mikotikoty dia eo amin'izay ianao hoe te ahoana zany? Anaraka an' Jesosy ve sa anaraka anazy? Tamin'ny ianao tamin'izao tontolo izao tsy mba eviten'olona amin'ireny fetifety reny, amin'ireny fetin'ny namanao reny, fa rehefa atao amin'ny tompo ianao dia misisika daholo ny olona dia hiantso anao, ndao ky mandeha atsy. Nefa ianao amin'io fa manana programma dia ho any am-piangonana amin'ny alahady. Reny atao hoe fakapanahy. Afatotra amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aza manaiky rebirebeny reny. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia natao ho an'izay olona miferma, anatao an'izay olona mahafetena amin'ny zavatra tahaka izany. Fa ny fakapanahy izay mahazo antsika hoy ny tenin'Andriamanitra dia zakan'ny olombelona ihany, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanao alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Tsy hamelantsika alaim-panahy mihoatra noho izay zakantsika izy ka eto mbavaka mandrakariva mba tsy ho latsaka anatin'izany fakapanahy izany. Indray andro nisy fijoroana volombelona tany anatin'ny tambazotra moa no nahinoko an'izay. Misy rahavavy anankiray zany mpitondra tanora izy, tanora tao amin'ny université izay nianarany, dia misy tafalatsaka anatin'ny fijangajangana ireo rahavavy zany dia manantona anazy mifona mangatabavaka zany, manantona anazy mba hoe confesse, ohatran'ny hoe mila hevitra zany. Dia amin'izay fotoana izay nefa dia lasa masika be zany izy miteniteny, anareo ve dia tsy mba mahafetena mihitsy zao masika be mihitsy izy. Masika be mihitsy izy. Tao anatin'izay nefa dia tsy mba naka fotoana nivavaka ho an-tenany izy. Ka indray andro amin'izay ny ratsy moa dia tsy tery lalana. Nisy olona nandrebireby azy, izay olona efa tiany hatramin'izay, ka nanasa anazy tany amin'ny restaurant dia nividy McDonald. Dia niohanina ilay McDonald, vita iny dia nihitatra teny ny ferahana, tafalatsaka tao anatin'ny fijangajangana.
Rehefa vita izay dia nampatsiahy azy ny fanahy masina. Fa tena ny be mitomany tena izy, ny tomany tena hoe nahoana re zaza efa nilaza fanijoro no tafalatsaka tanatiny reny indray. Tomany izy tenteneny fanahy masina hoe aok'izay fa mamela anao fa ny zavatra nitenin'ny tompo tamin'izany hoe mandehanako ianao miala tsiny amin'ireo rahavavy izay efa nomenao tsiny tamin'ny fotoana nalavon'izy ireo. Izay zany tsy nety izy fa hoe reo aza matoky be anahy dia ahoana moa zahay olona efa mijoro be ty nindeha teny amin'izareo lavy tamin'izany dia kanefa ny tompo zany teny taminy mifampitondra vavaka ianareo mandehana iresao ireo rahavavinao reo. Dia ny confiance an'izay moa izy satria ny fahotana izay ambara ihany koa zany dia efa maharesy sady ianao raha mahatafavoaka an'izay. Ka rehefa vita izay dia mifampamina moa izy ireo ary mifampitsotra mibavaka hoe aleo tsika mifampitsotra mibavaka mandrakariva mba tsy ho lavo. Mba tsy ho lavo ka raha sindry efa lavo ianao aza mijanona amin'io nalavo anao io fa mitsangana fa miandrinao ny tompo. Aza miteny ka zahay efa lavo eny. Tsy tonga iantsony marina izy fa mpanota mba hibebaka. Mitsangana fa mbola miandry anao, mbola tsotra ny tanany. Asa manamelo tena, fa ny fanamelo tena dia avy amin'ny devoly. Averiko mazava tsara ny raha orinan'ny fahotana ianao no mahatsiaro meloka dia fanahy masina zay mampatsiahy anao. Fa rehefa mibebaka kosa ianao ka mbola mahatsiaro meloka foana dia ny devoly izay mba te hanameloka anao. Fa ny fahotana izay bebahantsika eo ny tompo dia adinoiny izany. Fantany nge ny fahalementsika. Fantany izany ka noho izany rehefa lavo ianao androany mitsangana aza mipetraka amin'ny fotaka nalavanao io fa mitsangana mibeba fa miandry anao ny tompo. Ho avy tsy ho ela izy. Ilay vady tena tianao hapakatra anao. Ho avy tsy ho ela izy ary manantena fa hahita kristianina tsisy tasitasy tsisy pentipentina raha tonga ny andro fampiakarana. Halleluja. Taontsika hivavaka. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay be fidio. Noho ny fitiavanao anay no mbola nanomezanao izany teninao izany. Mifona aminao izay Jesosy fa tsy natandrina ny tenanay izay tepolinao tokoa. Hamasino indray izay ankehitriny. Aoka hijoro mandrakariva izay ka ny teninao no hijoroanay. Ary fototra amin'ny finoana satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Jesosy io. Tano mafy izay tano amin'ny tanam-pitiavanao. Mba tsy hisy androbaka tokoa satria tsisy maharobaka ny ampelantananao. Jesosy malalo. Mamindrafo aminay. Aza mijery ny fahotanay. Faoka ny famindramponao no anaraka anay mandrakariva. Misaotra Jesosy io. Halleluja. Amen.